Anio Alahady fa 7 ny volana Jona taona 2022. Alahady fahatelo manaraka ny Trinité. Alahady natokantsika eto amin'ny Fitandremana ho Alahady ny sampana Vokovoko Manga. Ho aminareo rehetra ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy tompontsika. Andeha isika hiara-hitsangana izao hideran'Andriamanitra amin'ny salamo fahatelopolo amby zato. Salamo fahatelopolo amby zato ka ny andininy fahaenina hatramin'ny fahavalo. Vakitsika rehetra izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ny fanahy miandry ny Tompo mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Manantenany Jehova ry Israely, fa eo amin'ny Jehova no misy famondram-po sy fanavotana be, ary izy no hanavitra ny Israely ho afaka amin'ny helony rehetra. Amen. Ny firana fanampiny voalohany, ny andininy voalohany no ho iraintsika. Ivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitry ny fihavananao, manandratra anao ny fanahinay, fa ianao mitompo sady be hery. Ianao koa no manandratra ny mpandefitra sy mahasitrana torotoro fo. Ianao ilay tsy mizahatavan'olona, tia ny mpanota fa mankahala ota. Miandrandra famonjena eo aminao zahay, araka ny teninao fa ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy mba ataonao tsinotsinona. Tombotsoa anay Tompo, raha mbola afaka miombina amin'izao fiaraha-mivavaka izao zahay, na dia samy any amin'ny isan-tokantrano sy misy anay avy any aza. Mino zahay fa manatrika ianao, araiso ny fiderana, ny fisaorana atolotra ianao, fa tsy tambinay tononina tokoa ny fitahiana rehetra izay atobakao iainana isan'andro. Tompo, ampifantohy izahay amin'izao fiaraha-mivavaka izao. Ho tsapanay ny herinao ary hiavao zahay ka hitombo fahendrena. Anana ihany koa sy andeha amin'ny fihavanana ao aminao Andriamanitra. Fa noho ny amin'i Jesosy Kristy no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Petraka isika ry havana. Mihavana ao amin'ny Tompo, izany moa no lohahevitritsika ry havana. Koa androso hatrany isika amin'ny fanompoana. Izao dia ny sampana sekoly Alahady no hitsangana ao anatin'izany ny ankizy sy ny tanora. Ny vondron'ny sekoly Alahady rehetra no nira fa 7,570, 7,570 ka ny andininy faharoa.
mbola hiaraka hivavaka sika Jesosy dia tonga amin'ny anjara fotoana ho an'ny tanora sy ny ankizy eo anivon'ny sampana sekoly Alahady indray izahay mangataka ary izahay ny fahendrena avy amin'ny fanamasinao hitari-dalana anay hatrany ary anampy anay hahazo sy hanam-pifatoana ny zavatra rehetra izay ampianarina anay ary aizanay koa mitahiry ireny ka raha ho avy ny fotoana izay hiainanay sy ampiasana izany dia anisan'ny olo alarana amin'izany tokoa izahay sampana sekoly Alahady. Dia amin'ny anarantsonao Jesosy no angatahana sy ametrahanay izany mivavaka izany misaotra Tompo. Amen. Mazao toerana ary dia anohy ny fampianarana zany isika ny angatsika fampianarana iray amin'ity anio ty dia arak'izay hitantsika ao amin'ny filazantsara Matio 10:15 tapany B. Matio 10:15 tapany B. Rehefa hitantsika dia andeha raha tsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Efa nahazo maimam-poana ianareo koa manomeza maimam-poana. Amen. Andeha hoe avetsika. Efa nahazo maimam-poana ianareo koa manomeza maimam-poana. Matio 10:15 tapany B. Izany no angalantsika fampianarana iray amin'ity ka andeny ho arahantsika ty tantara anankiray. Indray andro raha iny natory teo amin'ny arean'ny bus iny lehilahy mpangataka iray no nisy vevam-panankarena iray nandalo. Nalahelo mafy izy nahita ity lehilahy. Nasiany vola ray hetsy ariary teo alohan'ilay mpangataka. Nakasisiny izy. Nanara-maso izay ataon'ity lehilahy rehefa ahita ilay vola. Fotoana fotaoriana izay nifoy izy ary gaga nahita ilay vola. Ity angamba ilay nofoko teo izy. Nanofy nomen'Andriamanitra vola be aho ary niady anaoko izany. Sady nandohalika izy nivavaka nisaotra an'Andriamanitra. Nitsangana izy ka nandeha niditra mangazay mba hividy lamba firakotra. Vao nivoaka ilay mangazay izy dia nahita vehivavy iray nitomany. Tsy nahatatiny nahita izany izy ka nanantona sady nanontany izay nahazo ity vehivavy fa maninona ianao anaka hoy izy. Marary any amin'ny hopitaly ny zanako ka mila vola maika hozy izy. Nalahelo ity rangahy. Nomena maimam-poana hozy izy ka mba hizara maimam-poana ihany koa. Lasa niverina tany amin'ilay mangazay ilay rangahy ary niangavy mba averina ny vidin'ny lamba sy akanjo. Tsy nanisy olana ny tompon'ny mangazay fa namerina ny vola. Namonjy ilay vehivavy manana olana izy ka nanolotra azy ny vola 7,000 ariary. Ny 7,000 ariary hozy izy hikarakarana ny zanakao ary ny 2,000 ariary kosa ataonao sakafo. Taiza no nahitanao vola hoy ilay vehivavy. Natory teo amin'ny arean'ny bus no nahita ny anjelony no hitan'ny anjelon'ny tompo nanome vola 2,000 ariary, 200 ariary. Nividy akanjo mafana sy lamba firakotra avy hatrany aho fa mafy loatra ny atsika amin'ny alina. Vao nieritreritra hampiasa ny ambiny amin'ny fivarotana voanjo aho saingy aleoko manavitra ny ain'ny zanakao. Ontsa tanteraka ity vehivavy na eno izany ka nandray azy no sady latsa-dranomaso no niteny hoe izao no nanomeanao iny vola iny. Na dia maro azy ny zavatra irinao sy nilanao vola dia nafonao izany mba hanavotana ny hafa izay tsy fantatrao akory. Ny anona resy lahatra anao dia ilay soratra masina voarakitra ao amin'ny Matio 10:15 tapany B manao hoe andeha hoe raha tsika rehetra miaraka mamaky mafy. Efa nahazo maimam-poana ianareo koa manomeza maimam-poana. Matio 10:15 tapany B. Manomboka izao dia any amiko ianao no mipetraka ary ataoko solondraika izay fananako dia anao koa. Nandohalika ilay lalahy satria tanteraka ny nofiny. Noho ny atsara-panahiny dia nandao ny sisin'ny arabe fonenana izy ka niady natao an-tranon'ilay vehivavy ary natsoiny ankizy hoe dadabe tsara fanahy. Izay ilay tantara angalantsika fampianarana. Inona ary no afatra azontsika tsoahana manodidina izany. Tany mafy hatrany ny finoana sy ny fampianarana omen'ny soratra masina antsika. Eny fa na dia eo aza ireo zavatra manahirana diavintsika ankehitriny. Mezaha manao ny marina, manaova ny soa ary
manapiny hafa indrindra ireo hitanareo fa mila izany indrindra amin'izao fotoana isin'ny coronavirus zao izy ka hijanonantsika any an-trano. Raha ianareo no teo amin'ny toeran'ity lehilahy ity hosay nanao ny nataony ve ianao? Tsarovy ary ny Matio 7:15 tapany by izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Andeha raha antsika rehetra mamaky izany. Efa nomen'Andriamanitra maimaimpona ianareo koa manomeza maimaimpona. Aiza moa no ahitantsika an'izay? Ao amin'ny Matio 7:15 tapany by. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra. Mialohany amakina ny soratra masina sy ho andreo izay tari-bavaka dia ny hira Vokovoko Manga manao hoe rano tsy fisotronay izay mitovy feo amin'ny Fitarihana fa 420 no ho iraintsika. Iary vavaka sika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra. Misaotra anao izay fa mbola omenao indray izao fotoana izao ahafahanay mamaky ny teninao. Arotsay aminay ny fanahinao masina ahafahanay mandray tsara izany teny izany. Ary omeo fo mahay mankatoko izay ahafahanay miaina izany teninao izany. Misaotra ray eo. Amen. Iara-maky ny tenin'Andriamanitra isika. Izay hitantsika araka ny ohabolana 20. Ohabolana 20 ny 1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Mpaniratsira ny divay ary mpitabataba ny toaka. Koa izay miraikiraiky azon'izany dia tsy endry. Ny fahatahoran'ny mpanjaka dia toy ny fierin'ny liona tanora izay mampatezitra azy dia mankadoza hiatra amin'ny ainy. Voninahitry ny olona ny analavitra ny ady fa ny adala rehetra kosa misafoka. Amen. Hotohizantsika ny famakinan'ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsarany Lioka 1:20 manomboka amin'ny 4:30 ary faranana hatramin'ny 9:30 izany. Lioka 1:20 ny 4:30 ka hatramin'ny 9:30. Rehefa hitantsika dia rahana mamaky aminaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesara ny vokatry ny fisotroany taoka sy ny fahamamona ary ny fiahiny izao fiainana izao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany, fa miambena ka mibavà mandrakariva mba ahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Faranantsika ny vakiteny soratra masina. Izany dia hitantsika eo amin'ny Jakoba 3:3 ny 13 ary atsahatra hatramin'ny 12. Rehefa hita dia rahantsika mamaky aminaran'i Jesosy Kristy Tompo. Iza eo aminareo no hendry sy manam-pahalalana, aoka asehony amin'ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahin'ny fahendrena. Fa raha misy fialonana mirehitra sy fifampiandaniana ao am-ponareo,
aza mirehirehana mandainga manohitra ny marina. Izany fahendrena zany dia tsy ny avy any ambony fa araka ny ety an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny any demonia. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha ary tia fihavanana, mandevitra, mora lahatra, be famindrapo sy be vokatsoa, tsy mihanahana na mihatsara velatsia, ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Ray masino manamasena amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Iaraitsangana sika ry havana, anao ny hira fahatelopolo sy dimanjato ny andininy voalohany sy ny fahatelo mialohan'ny hafatr'Andriamanitra. Telopolo sy dimanjato ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Ho aminareo rehetra ndray ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miaraba manokana ny sampana Vokovoko Manga izay manana anjara fotoana amin'ity Alahady 27 ny volana Jona ity. Ny tenin'Andriamanitra toriana amintsika dia araka izay efa voavaky teo ny filazantsara ny Luka 4:20. Luka 4:20 ny andininy fa-4:30 hatramin'ny fa-4:30. Ary mbola ao anatin'ilay lohahevitrintsika manao hoe mihavana ao amin'ny tompo, ka ny lohahevitra jerentsika eto dia hoe mihavana ao amin'ny tompo fa ho avy izy. Mihavana ao amin'ny tompo fa ho avy izy. Ity Luka 4:20 ity ry havana, manomboka ao amin'ny andininy fa-5 dia ahitantsika ny nanambaran'i Jesosy ny andravana any Jerosalema sy ny iaviany indray. Ary ampahany amin'izany fampianarana izany no hitantsika eto, izay ahitantsika voalohany indrindra ny hoe raha ho avy tokoa ny tompo dia mila mitandrina ny fontsika isika. Tandremo ny fonao fa ho avy ny tompo. Ny andininy fa-4:30 dia hoy ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesara ny vokatry ny fisotro ny toaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahiny izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Mitandrema ary amin'ny teny eto Jesosy Kristy mampitandrina dia misy fandrika mety ahavon'ny olona miandry izany fiavian'ny tompo izany. Misy fandrika mety hitera-doza ho an'ny olona amin'izany fiavian'ny tompo izany. Fa ny fiaviany eto dia hoy izy hoe tampoka tahaka ny fandrika, tsy fantatra akory izany hoe raha oviana fa ny azo antoka ho avy izy. Tandremo ny fonao ho vesara ny vokatry ny fisotro-toaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahina izao fiainana izao.
ry havana malala ao amin'ny tompo tena avohitra manokana eto mihitsy ny hoe tandremo no fonao, izy tsy miteny hoe ny vatanao fa ny fonao. Ilay fo dia tena manambara ny fiainana, ny manontolonao mihitsy ny ivo ny fiainanao, sao ve sara ny vokatry ny fisotrotoka. Zany hoe rehefa miandro ny tompo isika dia esorina izay vesatra mahazo ao anatin'ny fotsika ao, esorina zany mba hatsotratran'izany tsika rehefa ho avy ny tompo. Ka inona moa ilay vesatra eto dia hoy izy hoe ny fisotrotoka sy ny fahamamona. Mamatotra ny fo io, mamesatra ny ao anaty sy ny fiainana manontolo io. Fa maninona tokoa moa ry havana no mety ho voafandrika izany ny fon'ny olona miandry ny fiavian'ny tompo. Rehefa tena mandinika ity filazantsara ny Luka 2:20 ity isika dia isy famantarana maro izay ho tonga mialohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ao ireo mpaminany sandoka, ao ny ady sy ny korontana, fa izy tokoa firenena hitsangana mely firenena hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Ao ny horohorontany lehibe, ny mosary, ny arety mandringana, izay hitantsika koa miseho amin'izao fotoana izao eny amin'ny tany samihafa manerana izao tontolo izao, ary isy zava-matahotra sy famantarana lehibe koa izy any an-danitra. Hitantsika izany any amin'ny 10 sy 20 any amin'ity Luka 2:20 ity. Marobe ao koa ny fanenjehana ny mpianatry ny tompo, ny kristiana. Dia ilay teny any amin'ny 10:20 hoe ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Noho izany te hanadino ny zava-misy rehetra, ny fahoriana izay mandalo ny olona, dia latsaka ao anatin'izany fisotrotoka sy fahamamona izany. Ary mijery eto amin'ny firenentsika isika ry havana dia maro tokoa no voageja ao anatin'izany fisotroana izany sy fahamamona izany. Tsy lahy tsy vavy, tsy kely tsy lehibe, fa dia izany no fomba fanao ankehitriny. Ary ny mahavariana aza amin'izao fotoana izao dia natao ankalalana ty fivarotana toka gasy ity, ary tena mampieritreritra sy mampisaina tokoa izany. Fa angamba mety hoe fitsonjovana ny madinika, fa tsy ireny toka vazaha ireny ihany no mety hahazo vola sy tombony, fa mba aleo koa ny gasy mba hisitraka izay vokatra. Kanefa ambadika izany mampidi-doza tsy ny fahasalamana ihany fa ny fiainana manontolo, satria ny olona izay tafalatsaka ao anatin'ny fisotrotoka sy ny fahamamona dia hoy ny voalazan'ny soratra masina no vonakintsika teo ihany amin'ny obolana 20 manao hoe ny 1, mpaniratsira ny divay ary mpitabataba ny toka, ka izay miraikiraiky azon'izany dia tsy endry. Mahatonga ny olona ho adala zany, manao adalana maro samihafa, maniratsira, mitabataba, manakorontana ny fiarahamonina, ny manodidina ary mahavoa azy koa, satria misy asany maizina ao anatin'izany izay mitarika ny olona tsy atserovany tena hijoroana amin'ny fahendrena fa andeha amin'ny fahadalana. Ry havana malala, te hanadino ny olana ny olona, tsy te hiatrika fahoriana ny olona, dia tonga amin'izany fisotroana sy fahamamona izany ny ankabeazany, izay toa heverina fa fahafinaretana sy fifaliana vetivety, fa rehefa misavo izany rehetra izany dia miverina eo ihany ny olana. Ary indrindra
tsy te eritreritra an'izany hoe fiavian'Andriamanitra na fiavian' Jesosy Kristy zany. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika hoe aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona na amin'ny fijangajangana na ny fijejojejona sy ny fifandirana samihafa fa hitafio Jesosy Kristy. Romanina 7:10 7:10 no ahitantsika an'izany. Fa hitantsika manaraka eto ihany koa ry havana hoe inona koa mety mamesatra ny fon'ny olona. Dia hoy izy hoe ny fiahiahina izao fiainana izao. Fiahiahina izao fiainana izao. Tsy te eritreritra izy hoe ho avy tokoa aneny tompo e. Na koa milaza hoe efa eonay foana zany. Fa ny fiainana eto an-tany manahirana. Inona moa no mbola eritreretana izay fiavian'ny tompo any? Dia variana mitady, sahirana, mikaroka izay hivelomana isan'andro isan'andro. Ny olona miahy amin'izao fiainana izao ry havana dia feno tebotebo sy tahotra ny fiainany. Tsy manam-piadanana. Ary ianao izay manaraka an'izao Fanompoam-Pivavahana izao, tsy sitrak'Andriamanitra ianao vesaran'izany. Tian'Andriamanitra ianao hanana fiadanana. Koa hoy izy hoe mitandrema, tandremo ny fonao. So vesaran'izany fiahiahina ny fiainana izao izany ianao. Fa Paoly apôstôly koa ry havana dia efa nilaza tamintsika manao hoe aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Hitantsika izany any Filipiana 4:9. Mitandrema ary tandremo ny fonao, ny fiainanao, fa ho avy tampoka tahaka ny fandrika izany andro zany ho Jesosy Kristy. Fa ny faharoa mihavana amin'ny tompo fa ho avy izy dia mivavaha ianao miambena ihany koa. Hoy izy eo amin'ny 9:7 manao hoe fa miambena ka mivavaha mandrakariva. Miambena ka mivavaha mandrakariva. Inona moa zany no tena tiany tompo lazaina ao anatin'izany? Le hoe miambena eto dia milaza hoe miareta atory, manana faharetana. Aza mety ho resy ny filana samihafa izay mandrirotra, tsy hahafahanao manatona ny tompo. Miambena ka mivavaha, ary ilay mivavaka dia hoe mifandraisa tsy tapaka ianao amin'Andriamanitra, amin'i Jesosy Kristy. Aoka ianao olona ho feno vavaka amin'izay rehetra ataonao sy alehanao. Fa ny olona feno vavaka ry havana dia feno hery. Afaka hanohatra ny zavatsarotra rehetra. Afaka hiatrika ny zava-misy rehetra sy ny manahirana. Ny olona feno vavaka, araka ilay teny eto hoe ahery ianareo ka andositra izany zavatra ho avy rehetra izany. Ny vavaka dia fiadiana anankiray asain'Andriamanitra raisitsika anoherantsika ny zava-misy sarotra rehetra. Efa tenin'ny Paoly apôstôly koa izany any amin'ny Efesiana ny 5:9. Raha milaza andreo fiadiana samihafa izay tokony ho raisin'ny kristiana izy, dia hoy izy hoe ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo anohitra amin'ny andro mahory. Ary rehefa vita nareo avokoa dia afatra ianareo. Isany anankiray amin'izany ny 9:20 ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy
amin'ny fivavahana rehetra. Ny olombavaka dia tsy reraka izy ka miteny hoe efa ela loatra ny andrasanay an'izany fiavian'ny Kristy izany. Mbola tsy tonga ihany izy. Ny olombavaka dia tsy tahaka an'ireo virjiny 5 adala fa 5 endry. Manana fahendrena izy, mahay miaino an'Andriamanitra izy ao anatin'izany, ary miredareda ao anatin'ny mandrakariva ny afon'ny fanahy masina, ampahery azy hijoroany ho vavolombelona. Sitrak'Andriamanitra ianao, hiambina ka hivavaka mandrakariva. Jesosy Kristy koa aza dia efa niteny an'izany any amin'ny Luka 7:20 any 1 hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Araka ilay voalaza teo dia tahaka ny virjiny 5 endritsika rehefa mivavaka, miambina tsara isika, manana ny solika tsara tsika, feno fanahy masintsika. Ka ny tenin'Andriamanitra izay nivonaky teo koa any amin'ny Jakoba 4:7-7 dia manao hoe fa izy aminareo moa no endry sy manam-pahalalana. Ny olombavaka izany dia olay toy ny manao hoe aoka asehony amin'ny fitondrantena tsara ny asany, amin'ny fahalemem-panahiny fahendrena. Izany hoe ny olombavaka izany dia asehony hijoroany vavolombelona amin'ny fiavian'ny Tompo, amin'ny fitondrantena tsara ananany, ary indrindra amin'ny asa izay tanterahany, fa asam-pihavanana izay asan'Andriamanitra no ataony. Fitondrantena maneho ny fitiavan'Andriamanitra dia ilay te hiavana amin'ny olona rehetra, izany no vokariny ary vokatry ny fanahy masina izany. Ry havana, mihavana ao amin'ny Tompo fa ho avy izy. Mihavana ao amin'ny Tompo fa ho avy izy dia mitandremo ny fonao ary koa miambena ka mivavaha. Tsy ny fotoana iverenan'ny Tompo ny tena zava-dehibe, fa na dia ny zanak'olona hoy ny Tompo dia tsy mahalala izany, fa ianao vonona amin'ny fotoana rehetra hitsena azy. Ary raha tonga izy dia hitsangana ianao eo anatrehan'ny zanak'olona. Koa raha ho avy ary ny Tompo, tena vonona ve ianao? Ianao ihany no mamaly izany. Izany tenin'Andriamanitra izany dia valio amin'ny fieritreretana lalina. Arak'izay fanambarany taminao teo dia mihavana ao amin'ny Tompo ianao. Amen. Hivavaka isika ry havana malala. Lehibe tokoa ny fitiavanao anay Andriamanitro, tsy reraka mihitsy ianao miteny aminay, mampianatra, fa izao fiainana izao dia mandalo ihany, fa mbola ho avy ianao. Ho avy ianao hitsenanay, ka izay hitsenanao amin'ny voninahitra, hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Tianao hiomana mandrakariva izahay, ka hitandrina ny fonay. Tompo, fantatrao izay mamesatra ny fonay ao, ny amin'ny fiahiahiny izao fiainana izao, ny amin'ny fahotana maro vokatry ny zavatra ratsy izay tanterahanay. Mamindra fo mamelany eloka ianao. Ampahirezo izahay, mba hahafahanay manana faharetana
ka hiambona hivavaka mandrakariva ihany koa aheriny amin'izao fiainana izao. Ary indrindra mivavaka manokana izahay ho an'ny sampana Vokovoko Manga. Sarotra tokoa ny ady atrehana amin'izao vanim-potoana izao. Ampaherezo izy ireo tompo, ireo birao izay mitantana, ny mpikambana rehetra, ny rantsana ao anatin'izany sampana Vokovoko Manga izany, eo anivon'ny Fjkm any amin'ny isan-tsinodam-paritany ary isaky ny fitandremana. Indrindra mivavaka izay ho an'ny sampana Vokovoko Manga eto amin'izao fitandremana Ambohijafy Fanantenana izao. Ianao hitarika azy ireo amin'ny fanahy masina, ahery, anana ny fahendrena ao Andriamanitra, ka na amin'ny fitondran-tena na amin'ny asa dia aneo ny fahendrenao sy ny herinao, ary atsapana fa tsy varivariana fa miandry tokoa ny fiavianao Jesosy Kristy. Mivavaka izahay ho amin'ity firenena ity. Andriamanitro, hitanao ny fahalovana izay mianjady eto amin'ity firenena ity, amin'ny endriny rehetra. Jereo amin'indra fonao izahay, mifona izahay ho an'ny vahoaka malagasy rehetra, ho an'ireo mpitondra rehetra, ho an'ny mponina rehetra eto Madagasikara. Mianjaanja loatra aminao ny fahotanay. Esory aminay ny fahatezeranao tompo, diovy izahay, fa na masonao miasa mahery, fa ny fanahinao ihany Andriamanitro no afaka hampiaiky anay ny fahotana, anananay fanapahan-kevitra, anaraka anao, andeha amin'ny fahatahorana anao Andriamanitra. Dia vonjeo ity firenena ity. Mivavaka izahay ho an'ireo marary rehetra, na inona karazana aretina, ary na aiza na aiza toerana misy azy ireny. Ampaherezo ary sitrano. Ianao iandany amin'izay fitsaboana rehetra atao, ary me finoana matanjaka ihany koa mba ahitana izy ireo ny voninahitra ao Andriamanitra. Mivavaka izahay ho an'ireo mpitsabo izay tena akaiky sy miserasera amin'ireny marary reny. Arovanao sy rakofanao ny ranao koa izy ireo tompo. Omenao an-trano ny fahaiza-manao, ho ampinao amin'ny lafiny rehetra. Dia hoesorinao tsisy eto amin'ity firenena ity intsony izao aretina mandripaka eran-tany izao. Ary izao tontolo izao koa entina hiambavaka mba hanaiky fa ianao ihany no tompo sy Andriamanitra, ianao no manana ny fahefana rehetra, ka andohalika eo anatrehanao, anetry tena sy hanaiky ny herinao Jesosy Kristy. Eny maro ny tiana angatana tompo, fa sitrakay kosa ny vavaka iombonana amin'ny fanampianarinao Jesosy manao hoe: Ranay eo izay any an-danitra, ho masinana eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, atao eny sitraponao hoe ty an-tany ho tahaka eny an-danitra. Meo anay izy anna sahaza ho anay, mamelany elokay, tahaka namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, manafana amin'ilay ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dao sika riavana hiara-hitsangana hijoro vavolombelon'ny finoantsika. Dia iombonantsika izao ny fanekem-pinoana laharana fahaefatra. Fanekem-pinoana laharana fahaefatra. Koa manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika, dia araka ny tenin'ny Jona mpanao batisa hoe: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Andrea hoe: efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teny nataony Samaritanina hoe: ny tenanay no nandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Petera hoe: ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataony Tomasy hoe: tompoko sy Andriamanitro. Amen. Zao sika riavana dia iroso amin'ny raran'Andriamanitra, dia hitsangana ny mpanompon'Andriamanitra ilaza izany.
anatin'ny fanarana ny raran'Andriamanitra isika izao ry havana, hoy ny ten'Andriamanitra ho amintsika: mpaniratsira ny divay ary mpitabataba ny toaka, koa izay miraikiraiky azon'izany dia tsy endry. Izany ten'Andriamanitra noraisina avy ao amin'ny ohabolana 20 zany ry havana no iarabanantsika amin'izao Alahady 20 Jona taona 2022 izao. Fitan'Andriamanitra ho amintsika rehetra natratra izao fotoana izao. Misaotra an'Andriamanitra isika afaka niaraka niatrika ny fankalazana ny 70 taona ny verenana fahaleovantena malagasy ny zoma 20 Jona taona 2022 lasa teo, ary miarabantsika malagasy rehetra ihany koa natavita ny amin'izany fankalazana izany tao anatin'ny fijanonana tokantrano, dia miarabantsika fiangonana manontolo manoloana izany ihany koa. Miaraba manokana antsika amin'ity Alahady ity amin'izao anjara fotoana ny sampana Vokovoko Manga izao, ny biraon'ny mpitandrina, ny mpikambana rehetra sy ny rantsana ao anatin'izany mampahery anareo amin'ny asa fanompoana tanteranao amin'izao anjara fotoana eto amin'ny Fitandrina Ambohijafy Fanantenana izao. Ary tsy adino mandrakariva no miarabantsika mpanaraka hatrany ny tambajotra tserasera miaraka amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana manaraka ny Fanompoam-Pivavahana tahaka izao. Ny raharaha eto am-pelatanana dia ny ampaherezanantsika fiangonana manontolo, ampaherezanantsika izay manaraka izao tambajotra izao hivavaka tsy hitsahatra ary ahery amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, na dia misy aza ny tany, satria fitiavan'Andriamanitra mampiray antsika ao anatin'ny fandraisana ny ten'Andriamanitra amin'ny tambajotra tserasera tahaka izao. Dia ampitaony afatr'Andriamanitra fampivavaha aza kivy aza reraka ary mahereza amin'ny asa fanompoana sy azo an-tananao atao dia ataovy amin'ny herinao ny fiangonana, ny sampana sy fikambanana dia ampaherezana tahaka izany ihany koa ny antoko-pihira, mba hery isika ho amin'ny fiambonana ary hivavaka fandinika hatrany amin'ny fampandrosoana anasan'Andriamanitra, tsy ho variana fa atoky an'Andriamanitra, fa lalan'Andriamanitra tokony izorantsika iomanantsika ny fiatretsika amin'ny fotoana tahaka izao hijanona tokantrano izao, dia hijery lalana tsaratsara hatrany isika amin'ny fanaranan'i Jesosy Kristy ny amin'ny fotoana izay ahafahantsika miompy sy midera an'Andriamanitra any amin'ny kianjan'Andriamanitra. Dia tahaka izay ny rahan'Andriamanitra mampahery antsika ao anatin'izao famaraparana ny volana Jona izao ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Aorinan'izao rahan'Andriamanitra izao dia anana anjara fitenena ny solontenan'ny sampana Vokovoko Manga Fjkm Ambohijafy Fanantenana. Faly miarabantsika kristiana rehetra izay sampana Vokovoko Manga eto amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana nahitratra izao Alahady manga izao.
tahaka izao indray ny hafatra avy amin'ny sampana vokovoko manga fohy be natolotra ho antsika amin'ity alahady manga ity. Riavana malala ho amintsika amin'ny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanakiny ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Misaotra an'Andriamanitra itsika raha mahatratra indray izao alahady manga 24 izao, na dia manindry mafy izao tontolo izao aza ny arety mandringana izay dia avy ny firenentsika ihany koa. Ity no fotoana ifampiarabantsika tao aoriany fanavaozana ny tompon'andraikitra tany amin'ny zakabe. Mifampiaraba isika birao vaovao rehetra ary mifampirary fahombiazana amin'ny asantsika. Teny faneva vaovao indray no iainantsika mandritry ny efataona tao aoriany zakabe tany sambava dia ny hoe koa raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jona 7:5-7. Olona afaka ao amin'ny Kristy isika, nefa fahafahana tsy hoentina hanaraka ny nofo no fahafahana nataon'i Jesosy Kristy ho antsika. Mankalaza an'Andriamanitra no ny jobily volamena 10 taona isika sampana vokovoko manga Fjkm, sady miombona amin'ny vinan'ny Fjkm hoe vontosy filazantsara ny nosy Madagasikara. Fanorenana trano fiangonana vaovao any Ambatolahy, an-tany fotsy no tsangambato iainantsika izany jobily volamena sy ny vinan'ny fiangonana Fjkm izany. Ankoatra ny ezaka efana ataontsika amin'ny zava-mahadomelina dia ataontsika ho zava-dehibe koa ny fanorenana am-piangonana any amin'ireo komina tsy mbola misy fiangonana Fjkm. Efa hitanay ny ezaka lehibe nataonareo sampana vokovoko manga tany amin'ny Fitandrina sy ny sinodam-paritany sasany namokatra ireo fitaovana hijoroana ho vavolombelona toy ny rakira vokovoko manga, hivitoerana fiainona, trakta sy dépliant. Renay koa ny fitoriana filazantsara ankalamanjana, filarambe sy tafika masina ataon'ny sampana vokovoko manga isan'ny sinodam-paritany. Fantatray fa nanansarotra ny fanatanterahana izany tamin'ny taona 24 ity noho ny fiboana. Antenaina fa samy andamina fotoana vaovao indray isika raha tena tsy natanteraka tokoa rehefa mifarana ny fiboana. Hiezaka trano ny sampana vokovoko manga fohy be hamatsy ireo komity fohy be mba ahazoany manofana ny tompon'andraikitra isan'ny sinodam-paritany sy isam-pitandremana. Ny kendrena amin'izany dia ny fahombiazana azoantsika sampana vokovoko manga mitondra ny fahafahana tanteraka avy amin'ny Jesosy Kristy ho an'ny olona rehetra. Fahombiazana azoantsika sampana vokovoko manga mitondra ny amprisihana trano ny isam-pitandremana ampiasa ny divay-pandraisana vita amin'ny voankazo vokarin'ny sampana vokovoko manga Fjkm. Hamafisina trano fa efa nahazoana lalana tamin'ny fanjakana tamin'ny alala ministera miandraikitra ny fanjifana ny fahazoana manaparitaka azy ary hitantsika amin'ny etikety eny amin'ny tavoahangy ny laharan'izany fanomezan-dalana izany. Mampahiry antsika kristiana rehetra amin'ity alahady manga ity. Ampatsahivina trano ihany koa fa isika kristiana rehetra no haneho ny fahatsarana izany fa tsy ny mpikatroka vokovoko manga ihany. Tandrovintsika mandrakariva ny mahatempolin'Andriamanitra ny tenantsika, ka isika kristiana no vavolombelona manaja izany voalohany. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany, fa raha manao izany ianareo dia hamonjy ny tenanareo sy izay mihaino anao koa. Timoty 1:4-5. Ho aminareo mandrakariva ny tompo. Toy izay zany ny hafatra izay nampitondray ny sampana vokovoko manga fohy be ho antsika tamin'ity alahady manga ity. Raha mahakasika ny vaovaon'ny sampana vokovoko manga eto toerana kosa dia manoloana an'izao zava-misy izao dia misy ny fanentanana eo amin'ny mpikambana, eo amin'ny asa sosialy izay izahana ho tanterahana, ka dia mbola manentana antsika hatrany mpikambana izay afaka amin'ny fanomentanana amin'izany
tolotanana zany mba afahantsika manampy ireo majiniky ny tompo sy isika indrindraindrindra isika ao amin'ny sampana Vokovoko Manga ifanohana mba afahantsika miombo-po sy miombo-bavaka hatrany manoloana an'izao ady atrehantsika manoloana an'izao valana aretina izao dia mampahirantsika hatrany amin'ny andavanandrom-piainantsika rehetrarehetra engany itsika mba samy ifampitondram-bavaka ifampizarany ten'Andriamanitra tsara hatrany eo amin'ny na eo amin'ny tambandrotra serasera zany ka dia mirariso atsika indrindra amin'izao alahady manga zao dia ny voninahitra anie dia ho an'Andriamanitra rery ihany saotra tompo. Tonga eo amin'ny rakitra isika ry havana ka ny firana Vokovoko Manga larana fa 2020 no iraintsika. Firana Vokovoko Manga larana fa 2020 no iraintsika eo amin'ny fanatanterahana ny rakitra. Andaontsika ry havana malala hiara-hitsangana zao anolotra ny rakitra sy andray ny tsodrano. Ary aorian'ny tsodrano dia ny hira fa 430 sy 700. 430 sy 700 ka ny andininy voalohany no iraintsika. Hitsangana ary isika izao. Fa afaka isika misaotra tompo. Afaka nanolotra vola ho fampandrosoana ny asanao zahay. Ho fijoroana vavolombelona tokoa eo amin'ny fiarahamonina eto amin'izao tontolo izao izay efa nametrahanao anay. Amin'ny fifaliana no anaovana izany. Izay anananay no natolotray ary mino fa ankasitraka izany ianao. Hita izany ianao fa mihoatra noho izany ny tenanay rehetra koa atolotray. Araka ny teninao hoe mahazo manolotra ny tenanao an'Andriamanitra dia olona voazahatoetra ho mpiasa tsy mahazo henatra ary mizara tsara ny teny fahamarinana. Tompo, mino zahay fa raha andeha hiatrika ity herinandro vaovao ity indray dia hitantana anay ianao ary ho tanteraka amin'ny tsirairay avy isam-batan'olona tokoa ny tsodranomasina tononina ary atolotra amin'ny finoana. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Ho aminareo ny fanahin'ny fihavanana. Amen.
petraka isika ry havana noho ny vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irery no voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.